Lafim-baovao hafa kosa indray ary seha-piariana iray manana noaviny ary tsara kolokoloana ny makasika ny fanodonana ireny bararata ireny ho azo endrika maro samihafa. Bambo moa no ahafantarany be sy ny maro azy. Zava-dehibe ny fambolena sy ny fikajiana ity akora iray ity ka mandray anjara mavitrika amin'izany ny fandaharana asa prospere sy ny imba. Toy izao ny fanazavana. Ny fampiasana ny bambo dia afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampidiram-bola ny mponina ary mandray anjara ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Raha somary natoritory ny seha-piariana nandritry ny taona vitsy dia miara-misalaha ankehitriny ny fandaharana asa prospere miaraka amin'ny INBAR na ny International Network for Bamboo and Rattan eo amin'ny fampiroboroboana izany seha-piariana izany. Ny fambolena ny bambo moa no fototra ny fampandrosoana ny seha-piariana antony nahatonga ny cluster bambo, ny prospere sy ny INBAR anatanteraka fambolena volobe teny amin'ny fokontany Beravina Antelmita ny zoma lasa teo. Fambolena hazo izay ataontsika androany dia miavaka amin'ny fambolena hazo izay hita mahazatra zany satria misy ambadika le izy. Inona moa le ambadika? Sanaty baba hoe ambadika politika fa ambadika seha-piariana zany, ambadika toe-karena satria raha efa ela ihany ngamba ny ataontsika hoe ny rahana ny asa zay tamin'ity Antelmita ty navarinana voalohany dia hoe fa maninona le olona isa tokantrano manodina volobe na bararata kanefa tsy mamboly bararata na volobe. Dia izay zany ny antony lehibe hoe ny safidianana ny toerana ty hoe aloha atao aty Antelmita ny fambolena bambo sady famporisihana ny fanentanana antsika zany hoe le akora izay hoentina atao ato mpivelomana misy akaiky fa tsy voatery mandeha lavitra. Mamporisika anareo hatrany hiezaka hikiry ary hifampizara izay tsy haikay fa nananareo tsirairay izay satria izay ny antony lehibe nametrahana nanoanana ny fametrahana le atao hoe saloy na le cluster Analamaga bambo. Ny dikan'io dia hoe hifampizara ny eta-mazefatra na mutualisation des moyens amin'ny teny vahiny izay hoe raha misy zavatra tsy zakan'olona anankiray hifampizarana nareo rehetra izay mpitambanao le izy. Betsaka moa ny fanodonana ny bambo azo atao raha tsy laza afa-tsy ny charbon, ny W an-tsekoly, ny fanaka samihafa raha tsy laza afa-tsy ireo. Tsara ho fantatra moa fa misy ny ivitoeram-piofanana antsoina hoe CFPC na Centre de Formation et de Production Commune eny Tandobato ary mpanao asa tanana Amanjatony no efa nahazo fiofanana.